zao aloha ao anatin'ny satin'ny firenena miaino anatin'ny état d'urgence antsika amin'izao fotoana zao. Ny zavatra tiako ambara dia mila mifampiaina atsika ary mila manao ezaka ny rehetrarehetra satria tsy fidina atsika dia zavatra misy amin'izao fotoana zao. Ny mpitatitra manokana dia efa nanaovana ezaka ny amin'ny mpitatitra, anatin'izany ny mpamily, anatin'izany ny receveur. Reny ezaka reny dia natao mba ahafahana manamaivana ny fiantraikany izao trangan-javatra zao amin'ny sehatry ny fitaterana. Raha jerena dia mety amin'ny faritra Nalamanga indrindra amin'ny tampon-tanànany Tananarivo renivohitra sy ny manodidina dia nahazo tombotsoa manokana ny mahakasika an'izany. Raha ataoko fa izay ilay ilaina ilay fianonana an-danitsy ankilany. Ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny andriamatoa ministra ny fitaterana dia nifampiresaka hatrany tamin'ny solitenan'ny mpitatitra. Raha ataoko fa olona zay afaka miaino zao ka zay no tadiavako isika mba hipetraka anaty fitoniana. Ny mpitatitra dia fantatray dia fantatray. Ohatra sy ampiarina maro misy eto firenena dia mandalo fasarana fa zay kosa ilaina ny fifanajana ary ilaina koa ny fahaizana miaino an-danitsy sy ankila zany. Ka ny fijerenana vahaolana amin'ny seha-piarina rehetrarehetra dia ilaina atao anaty fitoniana zany rehetrarehetra zany. Ny ary toe-karena dia efa fantatra reo fanambaran'Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia misy fepetra maro isan-karazany efa noraisitsika mba ahafana manalefaka ny fiantraikany izao valinaretina zao eo amin'ny sehatry ny ary toe-karena. Nisan'izany dia nahembotra aloha ny fanefana ny aba sy ny etra rehetrarehetra mihitsy aty amin'ny orinasa tsy miankina fanjakana. Ndazaina koa fa azo atao tsara mifanaraka amin'ny CNAPS ny amin'ny sy fanefana koa ny vola tokony arotsaka ana CNAPS. Ohatran'izay koa ny fanoresana koa ny mahakasika ny JIRAMA manokana. Ilay orinasa izay manana fahasahiranana dia afaka mifandray amin'ny JIRAMA dia mifanakalo hevitra amin'izareo. Hatrany amin'ny banky dia noresana koa ny mahakasika an'izany mba ahafahan'ny banky mitondra vahaolana ihany koa ny amin'ny hoe tsy takina an'izany famerem-bola zany ao anatin'ny fotoana tsarotra zany satria ny sehatry ny banky koa dia misitraka ireo fanapahan-kevitra maro isan-karazany ireo zany. Ny tiako ambara dia tsotra. Ny seha-piarina eto amintsika ao anatin'ny trangan-javatra ohatran'izao dia fantatra tsara fa dia mitondra faisana noho ny tsy fahafahan'ny rehetrarehetra manao ny asina an-tsaka sandavana. Ny fanjakana raha teo koa azadina dia manaiky tsy hampiditra vola noho ny fanapahan-kevitra zay. Zany hoe ny orinasa tsaka fanjakana dia tsy mandoa hetra, tsy mandoa aba amin'izao fotoana zao. Ahafantatsika fa ny fifandraisana an-dranomasina dia mahatonga ny faditseranana ihany koa amin'izao fotoana zao mitotongana ihany koa ny vola miditra ao faditseranana. Zany rehetratra zany no tsy maintsy jerentsika ny vahaolana. Ny vahaolana dia tsotra. Miezaka ny fitrampanjakana mitady lalam-bola zay raha zay tsy kombenimbeny ireo mba ahafahantsika mitazo ny farafahakeliny eo amin'ny fandoavana ny vola ho an'ny zokiolona, eo amin'ny fandoavana ny vola ny mpiasa-mpanjakana, ny fampandehanana ny sekoly, fampandehanana ny hôpitaly sisa ireo dia ezaka iombonantsika. Ny zava-dehibe tsy maintsy hitandremantsika fotsiny dia zao hoe tsy tokony hikorosofana ny toe-karena eto Madagasikara noho ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao ka manao ezaka ny fitam-panjakana mba hanamavianana an'izany satria ary taditsika fa tamin'ny fotoana sarotra ohatran'izao da tamin'ny taona 2010 na tamin'ny taona 2010 dia ny vidanga ny vidim-piainana
matatana amin'ny enimpolo isanjato. Isika dia tsy maintsy makalisony tamin'ny taloha. Ahoana no ahafahantsika mifehy fidangany vidim-piainana, ary ahoana no ahafahantsika koa mifehy izay mety fitotonga ny sandam-bola malagasy. Satria misy fiantraikana amin'ny orinasa zany raha ohatra ka miakatra ny mitotongana ny sandam-bola malagasy ary miakatra ny vidim-piainana dia misy fiantraikana zany amin'ny toe-karena. Ka zay rehetrarehetra zay ataoko fa anisany fepetra maro isan-karazany zay rovantsika amin'izao fotoana izao ary apetraka antsika ny laminy mahakasika an'izany ary ny setra tsy miaka amin'ny fanjakana rehetrarehetra dia mahita tombontsoa amin'izany politika apetraka antsika eto amin'ny firenena zany.